azadina orinan'izao fampalalambo avao ito amin'ny fahitalavitra Mat TV izao ny fandarana mahenika anarahantsika ny makasika ny fifandanjam-pahefana any États-Unis ity fanadihadiana ity dia nataony Marc Antoine sy Tsira Coutorson makasika ny zava-misy amin'ny ankapobeny ao États-Unis zany no entina ho arinan'izao fampalalambo avao izao fa eto kosa dia hoentina amintsika ireo fitim-baovao tapatapam-baovao azo taterina amintsika indro ary ireo so amin'izay vetranisika. Satria anisan'ny kitro ifaran'ny fampandrosoana raha teo karena any amin'ny faritra Boeny faritany Mahajanga ny fizahantany dia iompana amin'ny fanomezana vahana an'io sehatra io ny hetsika raha teo karena foara Boeny mionjo andehan'ny fahatelo io no nambarany lehiben'ny faritra Andriamatoa Saïd Ahmad Jafar ny fizahantany an'ny fampandrosoana maharitra io kosa no lohahevitra n'ity foara ity zay atao amin'ny faraiky amin'ny telopolo ny volana aogositra hatramin'ny fahatelo ny septambra 2024 eny amin'ny bord de la mer manoloana ny trano benivarotra sy ny indostria ny Mahajanga manodidina ny Rayal no olona andrasana hoy ny lehiben'ny faritra ary oronjato kosa ireo mpandray anjara no asaina anisan'izany ny avy any amin'ny distrika enina mandrafitra ny faritra ireo faritra raiky amin'ny roapolo sy ireo nosy ravavy toa ny La Réunion, Maurice, Mayotte ary Comore. Isokatra ny 12 jona ny taom-piotazana lojo na Black Eyes any amin'ny faritra Boeny ary manodidina ny 500 ka hatramin'ny 700 ariary ny raikilao miala eny amin'ny mpamboly raha ny tokony ho izy. Miroboby ity sehampiariana lojo ity ka miazakazakany ny mpanadio vola maloto araky ny vaovao ray vidina lafo ny lojo any amin'ny mpamboly ka mazana mahery ny 2 ariary ny raikilao andraisan'izy ireo azy hoy ny lehiben'ny faritra. Avy eo dia ondrana ny velany ka rehefa miverina ny vola vidinetana avy any dia madio ilay vola. Marihana fa mila taratasy fahazondalana avy amin'ny faritra ny mahampamboly, mpamaty zezika sy fanafody na mpanangom-bokatra na mpitatitra ary mpanondrana. Tsy maintsy takin'ny fahaditserana io taratasy io ohatra raha vao aondrana ny entana ary toy izay koa eny amin'ny lalam-pirenena tsy maintsy voamariny zandary ny fisian'ny fahazondalana io vao mahazo mivezivezy ny vokatra voangona miala ny commune na avokarany taterina any amin'ny toerana iray. Anisan'ny vaovao nanaitra dia toa hita aty amin'ny fahadranomasina misy any Madagasikara ny potikilay fiaramanidina Malaisiana MH370 ary ny Malaysia Airlines roa taona teoriana nanjavonany dia nanambara ilay mpandraraha Blaine Alan Gibson zay Amerikanina niaraka tamin'ny ekipa ny fandarana complément d'enquête ny France 2 fa nahita ny potikilay fiaramanidina tany amin'ny morotsiraka tsinanana ny nositsika. Ireo vahindreo dia nanao fakana sazy feo tao amin'ny tanànany Sahasifitra manakaiky ny nosy Sainte Marie ny alatsinainy ny 9 jona 2024 lasa teo. Takelaby mifangaro mirefy 7.7 cm ny sakany ary 15 cm ny lavany no hitany. Marihana fa nahita takelaka tahaka izany ihany koa ny tenany ny volana febroary lasa teo fa saingina anakaiky ny faridranomasina ny Mozambika. Nanjavina ny valomartsa 2024 rehefa niainga tao Kuala Lumpur ny fiaramanidina ka tsy hita popoka niaraka tamin'ireo olona 7 ambin'ny 30 netiny.